mandrakariva ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Indreny hafalianay ry Tompo Rainay izay any an-danitra fa tratro izao faran'ny taona izao. Misaotra anao tamin'izay nataonao tamin'ny fiainana tsirairay avy. Voninahitra ho anao. Amen. Arabaina ianareo ry afako fa tratry ny faran'ny taona isika. Isaorana siderana ny Tompo izay rehetra nataony teo amin'ny fiainana. Dia ny fiainantsika tsirairay avy, ny fiainan'ny tokantrano, ny fiainan'ny fianakaviana, ny fiainan'ny firenena ary ny fiainan'ny fiangonana. Misaotra azy amin'izay nataony ny Tompo tao amin'ireny. Hamarana ny lohahevitra hoe manantenan'Andriamanitra isika amin'izao alarobia faran'ny taona izao ry havana. Dia indro ary ny tenin'i Jesosy izay hozaraina amintsika hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Mateo 7:20-20 tapany farany. Inoako fa tsy vaovao aminao izany teny izany ry havana. Kanefa amin'ny matenin'Andriamanitra teny velona azy dia zaraina amintsika koa izany amin'izao faran'ny taona izao e. Satria Jesosy ny fototry ny finoantsika. Ary ny asa-pamonjena nataony sy ireo teny fampanantenana ny meny ireo ny toko ho antsika mpino ry havana. Mandrihitra ny androm-pahavelomantsika rehetra. Eto dia na dia niakatra ho any an-danitra aza Jesosy dia nampanantena ny mpianany, nampanantena antsika izy fa miaraka amintsika mandrakariva. Ny dikan'izany dia izao, manohana ny asa fitoniana ataon'ny fiangonana izy ary manatrika ny mpino, izany hoe présent eo amin'ny mpino tsirairay avy izy. Ary izany rehetrarehetra izany dia ahitantsika fa velona ny Tompo ary dia manompo sy mino Andriamanitra velona isika. Tanteraka izany Jesosy hoe momba antsika, miaraka amintsika, eo ankilantsika mandrakariva izany tamin'ny nanomezany fanahy masina. Satria hoy izy ny amin'ny fanahy masina hoe mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ngeza be ry havako izany hoe mitoetra eo aminareo izy ary mitoetra ao anatinareo, izany ny fanahy masina. Araka ny Jaona 2:17-20 tapany farany. Ny olona mandeha irery izany satria tsy mahatsiaro fa miaraka aminy Jesosy ary ao anatin'ny fanahy masina. Ireny olona ireny raha tojo zavatsarotra dia mety ho kivy ary mety hamoy fo. Fa raha tsapantsika ry havana ary teny iainantsika resy lahatra isika ary mino tanteraka fa miaraka amintsika Jesosy ary ao anatintsika ny fanahy masina, ireny dia manantena ary mandresy mandrakariva amin'izao fiainantsika mandalo eto ambonin'ny tany izao. Noho izany ry havana dia izao mandra-piavin'i Jesosy amin'ny voninahitra indray. Dingana eo velona mandrakariva ao anatintsika tsirairay avy ny finoana sy ny fahatokiana ary ny fanantenana azy. Ary izany no hetsihako mijoro vavolombelona, hoentsika mitory ny filazantsara amin'ny teny sy ny asa ary amin'izay atao rehetra fa velona ny Andriamanitra ivavahantsika dia Jesosy Kristy ary ao anatintsika ny fanahy masina. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany. Samia ry havako ho tratry ny rapitso dia ny taona vaovao 2024. Andeha araka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, faly be koa izahay satria tratry ny faran'ny taona. Ary mbola faly izahay satria mbola nomenao ny teny fampanantenana fa ianao dia miaraka aminay mandrakariva ary ny fanahy masina dia ao anatinay. Tompo, izany rehetrarehetra izany no hamelona hatrany ny fanantenana ianao mba handresenay amin'izao fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.